Zazavavy fito taona no maty ny tapahan-doha, notapahana ihany koa ny tanany ankavia ny tongony. Lehilahy iray hafa no maty voatetitetika ary tsy hita intsony ny taolan-davany rehetra. Tany amin'ny tanàna kely antsoina hoe Lagara, fokontany Morafeny, commune Ambanivohitra Matsakabanja, district ny Mitsinjo no nisehony tantara. Ny herinandro lasa teo iny ny 7 ny volana Aogosta taona 2024. Tao anatiny alampary no nahitana ireo faty ireo, ifaty izay efa voatetitetika. Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pireneny nijery ny zava-misy sy manokatra ny fanadiadiny. Tsy maintsy miantso mpitandro filaminana moa reo zany sy ny dokotera. Dia fanamarian'ny dokotera zany dia zazavavy 7 taona zany ny anankiray, dia lehilahy sahabo eo amin'ny 25 taona zany ny anankiray. Ka ireo olona reo zany, ireo razana reo moa zany tena marina, le zazavavy zany efa tsy eo ny lohany, dia ny tanany koa zany tanany havia efa tsy eo, dia ny tongotrany koa zany mbola eo fa tapatapaka. Ny an'ny lehilahy ilay zany ny lohany koa efa tsy eo, ny lohany mbola teo zany, ny diso kely ny lohany teo, dia ny membre inférieur farany ambany no tavela teo koa. Ny dokotera malala hoe ireo no tavela teo, dia fa ny taolan-dava zany no efa tsy eo daholo. Taolan-dava zany efa tsy eo daholo. Tsy voa préciser ny dokotera zany hoe ovina io hoe tokotokony ovina io raha zany eo no tao, tsy afaka nanambarany fa hoe fa elaela na dokotera io. Mandeha moa zany fanadihadiana amin'izao ny zavatra marina eto zany, tsy mbola nisy zany olona nanao fanambarana mihitsy manodidina tao hoe misy havana maty na tsy hita manodidina eo, satria nalefa eran'ny district iny jusk'any Soalala ny fampandrenesana hoe raha misy olona tsy hita na iny fa misy razana ty, dia tsisy namaly mihitsy moa zany, dia tsy maintsy nakafepetra moa ny manam-pahefana tao zany nandevina an'le razana. Raha ny vaovao ray avy tamin'ny gendarmerie pirenena eto Mahajanga, tsy mbola fantatra hatreto ny avan'ireo olona roa izay maty ireo. Ny olona nanavandoza kosa mbola tsy fantatra ary mbola ifampitadiavana amin'izao fotoana izao. Angatana fiara-miasa mirehetra ihany koa ny amongorana ireo mpanao ratsy.